Ortalma, Office régional du tourisme à Lotomangour, vous présente Zahatan. Société Fanalamang produit et fournit des bois en pin avec ses exploitateurs. Société Fanalamang vend des produits en bois. Sur le plan social, il préserve les habitants de la région Alochamangour, sollicite le développement de la région, lutte contre la dégradation de l'environnement, favorise le reboisement et lutte contre les feux de brousse. Société Fanalamang, vers une vision plus verte, Fanalamang vous présente Zahatan. Miarabantsika mpanaraka amin'ny fandaharana Zahatany eny tokantrano andray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fandaharana. Commune rurale Anjiro, district amin'ny Moramanga, izay indray no entinay aminareo androany. Hitsidihantsika ny site touristique anankiray, site Tambomamovoka. Site Tambomamovoka moa dia ho azontsika rehefa afaka adin-droa sasany eo raha mandeha tongotra. Izany hoe ho antsika mpakafy randonnée dia tena mety ho amin'ity circuit anankiray ity. Azo atao ihany koa nefa mitondra fiara ka atsasakadiny eo sisa no andehanana tongotra. Asaiko avy hatrany ary ianareo hitsidika hiaraka aminay. Hanao ditongotra manaraka n'iny lalamby dia antsika avy eo fa eto amin'ny allée de cocotier na tsena andeha no anomboantsika ny fizahana na circuit andeha mamovoky. Ty toerana ity no atao hoe allée de cocotier, izany hoe atao amin'ny région Lotramangour zany dia tsisy toerana ohatry ity fa toerana manokana mihitsy. Ireo coco ireo moa dia nivolena ny orinasa nanodina mangazo ao ambadika hoe efa eo manodididina ny 100 taona zay dia izy mipetraka eo fa ilay orinasa efa rava dia ao anatin'ilay circuit touristique an'Andriamamovoka io toerana io. Dia mampiavaka azy moa zany ataony vorona fiherena io coco io. Ao koa ny Andrea izay mivoaka rehefa amin'ny alina. Tsara ho fantatra mialoha fa misy trano fatoriana na gîte fotodrafitrasan'ny raha miasa tamin'ny faritra sy ny ofisy paritry ny fizahantany Lotramangour ary ny département Ille-et-Vilaine any Frantsa eto Sabotsy Anjiro natokana ho an'ny mpitsangatsangana any Andriamamovoka. Ny fikambanana kanto na kajiko Andriamamovoka natiora touristique ho an'ny olona no mitantana azy miaraka amin'ny fandrosoana sakafo ho an'ny mpiantrano ato. Ray alina ariary zany indray andro, zany hoe andro sy alina zany 24 heures eo zany. Ravaza zay? Gasy mihitsy tompoko. Fa raha vazaha kosa izy zany dia eo amin'ny 10,000 sy ray alina eo ariary. Dia ahoana ny momba ny sakafo? Dia eo amin'ilay sakafo indray zany arakarak'ilay komandy na zavatra tian'ilay olona. Fa matetika aloha zany dia resaka bitro be na lapin moa zery vazaha moa zay zany mba tena tiany. Fa ny gasy moa matetika koa dia akoho gasy zay tiany na henan'omby na ohatra zany. Dia zay miezaka moa manodididina eo amin'ny 24,000 ariary ka hatramin'ny 9,000 ariary ny vidin'ilay sakafo. Tanànan'ny Sabotsy Anjiro sy Andriamamovoka 9 kilometatra atao adiny roa sasany andeha tongotra. Dia tongotra no safidy tsara kokoa na afaka alian'ny fiara aza tany amin'ny 9 kilometatra. I Julien sy Richard no hitarika antsika zanatany izy roa no sady guide touristique ny Andriamamovoka. Ny tantara pirenena, ny tantara mahamalagasy, fizahantany ara-pambolena sy fiompiana na tourisme agriculture ary ny fizahantany ara-pomba amam-panao tourisme culturel no mameno ny fotoana ety andalana mandrapahatongavana any Andriamamovoka. Fa raha samy manao miaraka amin'ny mangatatsodrano zany dia miaraka. Mangatatsodrano aloha ny tafomety satria ohatry ny mamanay tafotoanandro. Rehefa miroso kely ihany dia mandalo ny ambato tsara hasiny. Vato fiaseho mpizahatany ihany koa atao anatin'ny circuit Andriamamovoka. Ity toerana eto ity zany ny atao hoe ambato tsara hasina. Ny mahambato tsara hasina anazy moa dia toeram-panasiana izy ity tamin'ny andron'ny fahampanjaka. Dia izany indrindra no nananganana an'ireto vato anankireto ty anankiray ity Angedabe ity manambara ny hoe mampanjaka. Dia ity kelikely ity manambara ny vahoaka
zay nitambatra teto a rehefa manao fanasinana zany hoe manao fombafomba angata-tsodrano amin'ny resaka fitondrana dia noho izay izy hoe toerana masina zay a dia tamin'ny fotoan'androny izy ity a dia natao toy ny lapan'ny fitsarana mihitsy satria ny olona voapanga zany tany amin'ny fiarahamonina tany tamin'ny andro fampanjaka dia nentina teto dia sina manao fiozonana izy raha izany nanao an'ilay ratsy a dia eo ka ho faty eto dia izany moa nandraitra tamin'ny fotoan'andro ny maty eo tokoa raha ohatra izy tsy nanao an'ilay eloka dia tsy maty dia izay no tantara fa mandrak'androany zany dia mbola misy ny olona manao fanamasinana eto mangataka fitahiana satria mbola heverin'ny olona toerana masina mandrak'androany izy ity dia hitantsika zao io misy lamba mena kely io a nanateran'ny olona zavatra zany io dia misy ihany koa manatra vola fa misy moa maka dia mandrak'androany zany ty toeran'ity mbola ajain'ny olona mihitsy dia ny andro alakamisy ihany tsy azo ekarana eto raha ohatra ka misy olona angata-tsodrano na nangataka na ohatra izy nolotra fanatitra tamin'ny voady nataony a dia ny alakamisy ihany tsy mahazo manao an'izay ny alakamisy zany aty no fady tany dia ny kisoa tsy azo entina amin'ity toeran'ity ohatra ny fahatra rehetrarehetra taty ihany ny kisoa ny tena fady. Manova endrika ny lalan-kaleny manaraka ity lalam-by ity rehefa mandeha an-tongotra raha te ho avoavo fijery dia mianika manaraka ny lalam-by ambony raha te hitsitsy ainy indray dia manao lalana mahitsy manaraka ny ambany manao ambony ambany izy io ao aloha ao ka mahatonga ny anaran'ny tanàna manodidina azy eto atao hoe mandika namana labokla ny voambolana ampiasaina amin'ny resaka fizahan-tany ahafantaran'ny maro azy. Ity labokla ity dia anisan'ny toeram-pizahan-tany tafiditra ao anatin'ny site touristique ny Alaotra Mangoro. Misy anazy dia 3 kilometatra miala eo amin'ny lalam-pirenena faharoa izany hoe lalam-pirenena faharoa miditra mianavaratra marihana fa aty amin'ny faritra Afrika dia eto amin'ity toeran'ity ihany no ahitana an'ity endrika lalam-by miodikodina misy ambony sy ambany ity. Ny antony namoronana azy moa dia mba ialana amin'ilay loza amin'ilay fiarakodia amin'ny lalam-by satria ity toeran'ity zany dia antsana be taloha dia mba hampihenana an'izay antsana zay dia natao mihodina miendrika bokla ohatran'izao ilay lalana. Somary sahiran-tsaina moa zany ny ingénieur tamin'ny fotoan'andro no namorona azy ity araky ny tantara zay hoe ahoana ny anaovana azy dia teo no vehivavy anankiray mpanjaitra no nahita n'ity endrika ity hoe atao ohatran'izao tamin'ny alalan'ny kofehy fanjairana zany namena endrika atao ohatran'izao dia afaka io antsana be io dia izay no narahana vehivavy frantsay izy io Angiro ny anarany. Raha vato ambany zao tsika no mitsofoka dia avy any Toamasina dia mihodina miakatra aty dia mivoaka aty arinako aty raha ohatra hoe ho any Antananarivo. Raha ohatra indray avy any Antananarivo dia vato arinako ato midina dia mihodina dia mivoaka any ambany. Misy ny milaza fa izany anaran'ny vehivavy Angiro izany no naha Anjiro ny tanànany Anjiro. Niainga avy any Toamasina ny fanamboarana ny lalam-by mihazo any Antananarivo ity tamin'ny taona 710. Taona 7 amby 710, 10 amby 710 no nandalo teto Anjiro ny fanamboarana. Dimy kilometatra sisa mifanesy mifandimby ny fomba fiainana andavanandro ny mponina tantsa eto amin'ny manodidina ny Anjiro amin'ity lalana-ty. Fomba mampanao mahaliana ny mpizahatany vahiny ny ankamaroany. Tsy misy olana ny fifandraisana ato anatin'ny circuit Andriamamovoky noho izy 770 kilometatra miala an'Antananarivo, 330 kilometatra miala any Moramanga. Afaka mampiasa connexion internet tsy akiato sy miantso amin'ny finday ny mpitsangatsangana. Manana tao-trano na endri-trano mampiavaka antsika isam-paritra na isam-poko isika eto Madagasikara. Iritazantsika ry zao ny trano be zanozano. Rospeta. Asinaka izy io zany atsangana ny hazo
dia avy eo asiana karatsaka manano ohatrizao dia atsinotsinotra zao ny fety. Fa ny any Amerina ohatrany ahoana ny fanamboarana trano? Ny any amin'ny faritra Merina zany manao an'ilay tovotany tonga dia ilay feta mihitsy ny atovina dia mitovina iray metatra dia maina iny dia tohizana dia izay no mahasamihafa anazy fa ny tafo moa zany ohatra ny fanaovana tafo bozaka mitovy any amin'ny Merina ihany ny fanaovana ny ety. 5 kilometatra izay no vitantsika. Rehefa ohatr'izao dia eto Ambohitsarantany no natokany fikambanana kanto hialana sasatra. Ny vio raha teo manome fahafaham-po miatrika ny tanimbary midadasika tompoiny Andriamamovoka mampiavaka ity faritra ity. Mba mianoka kely an'izao paizazy mahafinaritra izao. Rehefa navita 1 kilometatra niala ny Ambohitsarantany dia tonga eto an-tanàny Andriamamovoka. Tsy niala maso teny andalana ny tendrombohitra ato avaran-tanàna ato izao ka tsy maintsy nangataham-panazavana tamin'ny juillet. Eto amin'ny tanànan'Andriamamovoka tsika izao dia manoloana azy eto indrindra misy an'ity tendrombohitra avo be ity izay atao hoe ambony vato. Anisan'ny manatantara indrindra izy io aty amin'ny faritra Bezanjano satria ireo mpanjaka taty dia ny fandimby nipetraka tao. Anisan'ny sahatatra an'izany ry Zafindramanoro mpanjaka voalohany nipetraka tety amin'ny faritra Bezanjano nitondra tety. Dia tao ihany koa ny farany Rasambo izay tamin'ny andron'ny Radama no narava n'ilay rova tao tamin'ny famoronana ny fanjakana Horay teto Madagasikara. Dia hatramin'izao zany dia mbola ny doanina ampiasain'ireo mpanjaka tamin'izany fotoana zany dia mbola asian'olona mandraka androany anaterana fanatitra sy angatahana anaovana voady sy angatahana fitahiana isan-karazany. Iza ny mpanjaka farany tao? Rasambo. Izay ny tantaran'ity Rasambo ity rehefa nienjehan'ny Radama tao dia nitsoaka tamin'ny tsy tendrombohitra Pititsy ary nilevombelona tao fa tsy te hanompo an'i Radama. Ohatrany ahoana le milevombelona tao? Ilay nilevombelona zany dia nampangady lavaka izy dia nidina tao. Dia rehefa tao izy dia nitondra tantely tapabata dia nitondra aponga dia nanavatra izy hoe raha mbola midoboka ny aponga dia mbola velona dia tapabolana taty aoriana mbola naheno midoboka ilay aponga ny vahoaka niaraka nisitrika tamin'ny tao aorianan'izay dia tsy hita intsony izy dia mandraka androany zany dia lasa hoe akady lalan'ny Rasambo ilay toerana nilevenany velona io. Misy olona niaraka nilevina taminy tao? Ny olona tsisy niara-nilevina taminy fa izy ihany nilevina tao. Tantely zany no nataony sakafo, tantely tamina vata tavo dia aponga. Ny aponga zany moa ny antony ana hoe raha mbola midoboka ny aponga dia mbola velona zay. Dia izy moa tapabolana zany mbola hen'ny olona teo amin'ilay niara-nisitrika taminy tao ilay aponga dia tao aoriana zay dia maty izy. Fambolena sy fiompiana ny fotom-piveloman'olona ato Andriamamovoka. Ny fikambanana kanto no mitarika azy ireo tsikelikely hahay hitrandraka ny fizahantany azo atao eto an-toerana. Tourisme, agriculture na fizahantany ara-pomba mpambolena. Fizahantany ezahana atolotra ireo mpitsidika izy io sady fanalana amoamo ny mpitsangatsangana. Ny fampafantarana ny zava-misy manodidina ny Andriamamovoka. Misy karazana akora maromaro tazantsika eto. Ato zany zao ny ranjalia. Somary ohatrany kelikely majinijinika izy mavomavo ny tahony zany hitantsika eo dia akaikiny eo misy akondro fody menamena io misy ny tao fody misy ny anarana akondro fody io zay aty ato indray na ny ato ihany koa bataviavo akondro batavia zany izy fa avo dia ato indray ny tena bataviva dia zany somary aloloha ary mbola vaingana nanambolena izy ireo indreny atao hoe tsy avy batavia tsy avy tsiva sady tsy avo zany ny tsy iva dia atsy ambony atsy misy akondro mavokely misy karazany roa izao atao hoe nononomby mavokely nononomby sy ilay mavokely ndrazana dia zanay moa zany mametraka andreo tamoron-dalana mba ahafantaran'ilay olona mandalo satria mihinana nefa tsy fantatra le zavatra hoanina akondro iny nitony dia azavainay ohatran'izay zany le izy. Natokany fikambanana kanto hitondrana mpizahatany ity lalana aletsika ity. Lalana manapaka
mba ialana amin'ny lalana fiakarambe rehefa nahavita izay 7 kilometatra mahery zay. Mandalo aty vao afaka makaina kileto. Ny feon'ny rano ato ankavia zany dia toa maniry mitsangatsangana hanadiny havizanana teo, indrindra raha amin'ny andiany na angroupe ny miara-dalana. Tonga soa eto amin'ny rian-drano na kaskady Andriamamovoky. Rehefa avy nandeha teo amin'ny 20 kilometatra teo eo tsika niala tany Anjiro dia tonga eto amin'ity toerana ity natsoina hoe site n'Andriamamovo. Ity site touristique ity dia mbola tafiditra ao anatin'ny site touristique any Alaotramangoro. Ho antsika mpankafy randonnée moa tena mety makaty amin'ity toerana ity satria somary mazamazana ihany izay ditongotra izay nefa na izany na tsy izany dia mbola tonga ny fiara 4x4 any amin'ny 5 kilometatra miala an'Anjiro any. Mbelony atongavana eto moa dia efa afaka mankafy tsika ny andalana araka nahitanareo azy teo satria nandalo any tsara asintsika nitsidika ny labokla nahita ny tendrombohitra avo izay misy an'ny vohitra ambony vato eo ihany koa ny paysage ny endriky ny trano izay mampiavaka an'ity fokobezan'izany ity dia manentana antsika indrindra isika malagasy ho tonga aty. Aleo fantaritsika vetivety ny maha Andriamamovoka ity toerana ity sy ny kolotsaina malagasy mbola kotrehiny mandraka ankehitriny. Ny hoe Andriamamovoka moa dia avy amin'ity vovoka rano aterak'ilay rivotra mitopo avy amin'ilay rina izay mitsiko mahafinaritra be. Dia izy ity zany ny aviny eo amin'ny 20 metatra eo fa eto am-potony moa tsika dia tsy dia tena mahita an'izay. Fa manana tantarany ihany koa ity riny ity eo amin'ny fiainan'ny Bezanjano satria efa hatramin'ny andron'ny fahampanjaka dia eto ireo mpanjaka ireo no mampandro ny sampiny eto izy manao fidiovana rehefa alamady be sy ilay volana fanaovana ny izany. Dia ankoatr'izay mandrak'androany ny mponina ety manodidina dia mbola mampiasa an'ity riny ity ihany koa ho fanadiovana an'izay sampy izay ho tonga eto mangataka tsodrano tonga eto hatrany Mazangaza hatrany Antananarivo rehetrarehetra any dia tonga aty manao an'izay fangataham-pahasoavana mangataka voady. Zavatra fahentin'olona eto zany rehefa manamasina ny sampy dia misy no mitondra kolamena atao sorona, dia misy no mitondra zava-maneno toy ny aponga sy ny angorodo sisa dia manao fampandizana an'izay sampy izay. Fa eo ihany koa ireo ankizy manao mémoire dia tonga eto ihany koa manao makasary sy misy fombafomba ataondry zareo eo. Mpikaroka mpizahatany indrindra ny frantsay no loha laharana amin'ny fitsidiana n'Andriamamovoka. Miamitombo isan-taona ihany koa ny mpianatra manao fitsidiana ara-pianarana sy maka-rivotra. Ny olona ety ihany koa dia mampiasa an'ity rano ity ho ahaza zany hatramin'izay misy mitrondro, misy ny patsa izay ataon'ny olona aty laoka. Dia ny ankoatran'izay moa no mampiavaka an'ity dia ny fahitantsika matetika zany dia aty ambany ny piscine naturelle ambany ny cascade. Fa eto aminay zany dia any ambony iray izay piscine naturelle izay somary miavaka kely amin'ny fahita andavanandro. Ny fady dia misy hoe fadina sakafo na inona fa azo atao daholo
fa mba any tanana fotsiny zany dia mba hikajy amin'ilay fadiovana amin'ny lafiny isan-karazany. Raha oharina tamin'ny 10 taona 5 taona lasa dia mihamiena ny rano manompo any Andriamamovoka noho ny fanimbana ala izay miha-mahazo vahana amin'ity faritra ity. Amanjaton'ny hektara nefa ny velaran'ny tanimbary tondrahiny manodidina ny Sabotsy Anjiro. Ndao amin'izay ary aloha hiakatrany amin'ny 20 metatra indray hijery ilay piscine naturelle. Ato ankavanan'ny rian'ny ranon'ny Andriamamovoka ny lalana miakatra izay no hajarian'ny fikambanana kanto. Somary malamalama izy ity noho ny vovon-drano mipitipitika eto aminy tsy akiato. Ho an'ny piti biby sy zava-maniry misy koa ato raha izay no amenonao fotoana rehefa mitsangatsangana aty Andriamamovoka. Boaderô zany tsy hita tamin'ity faritra ity. Fa toy ny hoe voamboana, lapalissandre, varongy, tavolo, azo sampy vitsivitsy misy ato daholo zany. Ay misy tavolo ato? Ay misy tavolo ato. Ary ny biby? Ny biby zany misy ny karazana gidro ato anatin'ny faritra ity misy koa ny tanalaby misy karazany 5 izy. Atao anatin'ity faritra ity misy afara le majinika reny dia misy le vaventy lehibe reny. Dia ny biby ankoatran'izay ny tsora, ny trandraka, ny sokona, jaboady, voatsiry. Zay zany tena betsaka anatin'ity. Ny fosa moa efa somary lanilany tamingana satria manimba fiompiana dia fandrian'ny olona. Ny lambo kotoraka zany toerana be lamba mihitsy ity toeran'ity efa manomboka lany tamingana izy amin'izao fotoana izao. Eto ilay piscine naturelle azo ilomanosana tsara ho an'ny mpitsangatsangana amin'ny fetin'ny Pentecôte na fetin'ny alatsinain'ny Pasika. Mahery ny 500 ny olona manao pique-nique eto. Somary sarotra ny mandrara ny olona amin'ny fikajiana toerana sy fahadiovana mandritra io hoy Ngaresara. Taona 2024 no niantomboka ny fitantanan'ny fikambanana kanto any Andriamamovoka. Nanomboka teo no natao arivo ny sara-pidirana mankaty ho an'ny teratany vahiny, 500 ariary ny teratany malagasy, iray alina ariary ny saran'ny fitarian-dy ho an'ny teratany vahiny, arivo ariary ny malagasy, 500 isan'olona kosa zany raha mandeha amin'ny andiany na en groupe. Eo anelanelan'ny volana aprily sy desambra ny tsara anaovana fitsidiana. Tato anatin'ny 2 taona 2024 rehefa haute saison na fotoam-pizahan-tany dia 20 isam-bolana eo ny mpitsidika any Andriamamovoka, mpianatra malagasy ny ankamaroany. Raha mpizahatany vahiny dia teo amin'ny 700 teo tao anatin'izay 2 taona izay. Manampy ny fikambanana amin'ny fanajariana ny toerana ny commune ambanivohitra Sabotsy Anjiro. Zay izy io efa fatapatatry ny olona fa ny lalana ny ratsiratsy tany. Fa amin'izao fotoana izao efa azo andehan'ny tonga tsara daholo ny tomobila rehetra. Ny tombony ihany koa izy tsy lavitra ny Tananarivo akaiky ny route nationale ny mitsofoka makany dia ny sécurité mbola zato azo lazany hoe milamina ny tanànan'ny commune Sabotsy Anjiro. Izay commune Sabotsy Anjiro dia miantso ary mitady fiara-miasa amin'ny association ny avy eto an-toerana indrindrandrindra zany eto amin'ny zanatany eto sy ireo opérateur rehetrarehetra ny hôtel, ny opérateur avy any ivelany ihany koa dia misokatra ho anareo commune Sabotsy Anjiro mahakasika an'io sy touristique mahafinaritra be io dia manasa antsika rehetrarehetra vahoaka malagasy indrindrandrindra tsara mahafantatra an'izany voalohany sy ny eto amin'ny faritra Loatramangoro manasa mba hitsidika ny site touristique Andriamamovoka io fa tsara izy ary tena mety ary efa misy toerana azo andraisanao aloha zao hatreto ary mbola ezahana ary atsarana tsikelikely fa hatreto dia efa misy toerana miandry an'izy mpivahiny mpitsidika tonga ao amin'ny toerana io. Tsy mitaza-potsiny fa miaro sy mikajy ny tontolo iainana ny orinasa Fanalamanga, manajary, mamboly azo ary mifanometanana amin'ireo mpandraharaha entina manosika ny toe-karena atao amin'ny faritra Mangoro. Mazava ho azy moa fa ny orinasa Fanalamanga dia mipetraka eto amin'ny district Moramanga sy Ambatondrakary Parafaravola
araka ny voalazanao dia tsy eo amin'ny sehitry ny fitadiavam-bola ihany fa mamerina ny taberina andraikitra koa izy amin'izay faritra iasany ka eo zany misy mifanampiana moa amin'ny ankapobeny ny sekoly, ny hôpitaly, ny commune ary indrindrandrindra eo amin'ny fampandrosoana sy mifampiroboroboana ny ara-toekarena ato atao anatin'ity faritra ity. Eo zany ny fiaraha-miasa amin'ireo mpandraraha rehetrarehetra eto amin'ity faritry Aloatra Mangoro ity na amin'ny sehatra iny izy na amin'ny sehatra iny raha mbola misy azo fanomezan-tanana zany dia manome tanana hatrany ny orinasa fanalamanga indrindra zao amin'izao fotoana zao makatoky ny fikarakarana ny resaka fizahan-tany ny ato amin'ny faritra Aloatra Mangoro ato indrindra ato amin'ny district Moramanga dia mandray anjara betsaka mihitsy ny orinasa fanalamanga amin'ny fampanoboroboroboana zany ary azo adiny fa ao anatin'ny faritra ny orinasa fanalamanga koa dia azo lazaina misy faritra azo atao hoe tsy diny satria misy an'ireo fania zay arovana toerana arovana amin'ny anatin'le ao anaty faritra fanalamanga amin'izao fotoana zao moa zany iny dia tsy avelana hitrandrahana misy miala ao amin'iny faritra misy ny fania iny mba ho fitsinjovana an'izay ny fikajina an'izay vorona zay zany amin'izao fotoana zao. Fampandraisana andraikitra ny vondron'olona ifotony amin'ny fitantanana ny atiala sy ny faritra arovana ny paikady tokana eo ambonina ny mpandraharaha rehetra ato amin'ny faritra Mangoro miaiky fa vahaolana mahomby amin'ny fikajina ny tontolo iainana sady fomba fiasa tena mahomby ihany koa amin'ny fanomezana vahana ny fizahan-tany maharitra na tourisme durable andraisan'ny tsirairay tombony. Ireto tanàna tazantsika reto natsoina hoe tanànan'Andriamamovoka na village d'Andriamamovoka. Araka nefa nambarako antsika tany am-boalohany ihany koa dia tonga Soamatsara aty ny fiara araka izao ahitanareo azao fiara 4x4 na fiara tsy mataho-dalana eto amin'ity tanàna ity zany izy no mijanona. Miala eto dia 2 kilometatra eo sisa natao didy-tongotra somary miakatra mihazo an'ilay chute d'Andriamamovoka izay notsidihανtsika teo eo ihany koa moa ilay piscine naturelle. Amin'ny fandaharana manaraka dia site na toeram-pizahan-tany hafa indray nitondranay anareo fa tapitra aloha fandaharantsika ao amin'ity anio ity isaorana ianao nanaraka izany tany atokantrano isaoranareo mpiara-miasa amin'ny fandaharana zahatany nanatotosa ity fandaharana ity ny orinasa fanalamanga izay nanampy tamin'ny fanatotosana ity fandaharana taty Aloatra Mangoro ity eo ihany koa moa no ofisi-paritry ny fizahan-tany Aloatra Mangoro tsy adino ihany koa ny misaotra ny Aniko Beauté mpanao ny tarehy sy ny taovolo sy ny Majesty Papekanjo. Ity fandaharana ity rehefa avy eo dia efa afaka averintsika jerena ao amin'ny réseaux sociaux ny zahatany ny YouTube, Facebook, ny Google Plus sy ny Twitter. Ho antsika izay mpanaraka amin'ny fandaharana eto amin'ny televiziona malagasy kosa dia ny alakamisy ho avy izao amin'ny 7 ora amin'ny famerenana amin'ny fandaharana. Dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ao amintsika indray ao amin'ny herinany toy izao. Velo! Société Fanalamang produit et fournit des bois en pain avec ses exploitateurs. Société Fanalamang vend des produits en bois. Sur le plan social, il préserve les habitants de la région Aloatra Mangoro, sollicite le développement de la région, lutte contre la dégradation de l'environnement, favorise le reboisement et lutte contre les feux de brousse. Vous avez regardé Zahatan avec Fanalamang vers une vision plus verte. Ortalma, Office régional du tourisme Aloatra Mangoro, vous a présenté Zahatan.